Manonona ho fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba ho aminareo mandrakariva ry havako. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo, ary midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Sambatra izay mananao ry Andriamanitra ray, sy Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, ary fanahy masina izay miasa eo amin'ny fiainanay isan'andro. Reny rehetra ireny no maha toy izao anay, ka tolotra ianao izany saotra izany. Ary apetraka manontolo ampelantananao ny fiainanay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana, manomboka anio dia hijery an'ireo izay avy amintsika olombelona tsirairay avy, ka mety hanamaloka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika. Hatramin'izay dia ireo avy any ivelany no nijerentsika ohatra tamin'izany ny hoe izao tontolo izao sy ny momba azy ary omaly ary dia nijerentsika ny amin'ny fanatontoloana. Fa manomboka izao kosa dia izay avy amin'ny olona ny toetrany no jerentsika ry havana. Voalohany amin'izany ary dia ny fahatezerana. Rehefa tsy mahafehy fahatezerana ny olona dia miteniteny foana, manaonao foana, mahavita zavatra tsy ampoizina mihitsy. Ny mampalahelo aza dia misy ny rehefa tezitra dia mamotika ny entana ao an-trano izy, ary ny tena ratsy dia misy ny mahavita mandratra, eny mamono an'izay nahatezitra azy, ary indrindra koa izay eo akaikiny eo. Tena zava-doza izany amin'ny fiainantsika andavanandro, ary indrindra moa fa raha amin'ny fiainana ara-panahy ry havana. Hoy ary ny ohabolana 7:20 ny 9:9, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpaniratsira mampiotakotaka ny tanàna, fa ny endry mampionona fahatezerana. Ilay mampiotakotaka amin'ny baiboly teto izany dia misy hoe mampirehitra. Dia azombara koa izany hoe ny mpaniratsira dia mampirehitra ny tanàna. Dia ilay faharoa izy fa ny endry mampionona ny fahatezerana. Hoy ny DM dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara hoe ilay tapany faharoa iny hoe mampitony ny fahatezerana kosa ny endry. Ry havako, araka ny soratra masina fampianaran'i Paoly, Efesiana 4:2-20 sy 7:20 dia mahazo tezitra ny olona fa ny fahatezerana tsy voafehy no mitaona hanota. Noho izany, noho ny malagasy, ny fandio raisiny dia tsy mahaleo ny fandoto ray tandroka. Ny fahatezerana indray mandeha monja tsy voafehy dia mety hanamaloka na hamafa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay efa niainana hatramin'ny ela. Noho izany dia samy ary mitandrina isika tsirairay avy ry havana. Samy mitandrina isika fa ny fahatezerana tsy voafehy dia mety hidiran'ny Satana, hirika hidiran'ny Satana io izany hanapotehana na hanimbana ny fiainan'ny mpino tsirairay avy. Misy ny fahatezerana fa izay mahafehy kosa na mahay mampitony ny fahatezerana hoy isika teo dia izay izany no atao hoe olon-kendry. Ary raha apitaitsika amin'ny fiainana ara-panahy izany hoy aho dia ny am-piandohana dia izay izany no azahoantsika miaina sy mijoro mandrakariva amin'ilay hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra tandremo ny fahatezerana ry havako fa manimba izany. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra eny mahatsiaro izay tokoa, fa tsy vao an'ny olona andrenesana an'izany, kanefa koa efa nisy ny ainanay tao anatin'ny fahatezerana. Tompo, mamondrafo aminay raha tafalatsaka tamin'izany izahay. Fa amin'izao sisa izao dia mangataka hatrany izay mba fenoy fanahinao masina, ahaizanay mifehy fahatezerana Tompo, ka hijoroanay, hiainanay ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. Irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Ho aminareo hatrany ary ry havako, ny fiadanan'i Jesosy. Amen.